Batsika rehetrarehetra indray amin'izao fotoana ny fanomezana androany izao dia resaka momba ny dian'ny Andriamatoa Andry Rajoelina aty Frantsa zany isika androany. Araka ny nandeha tamin'ny vaovao hitanareo eny ny manam-pikasana andeha aty Frantsa zany ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary tsara fantatrareo izay manaraka eto fa anisany anton-diany aty dia noho ny fangatahany frantsay ny fanomezana fandefasana aty Frantsa ireo olona anankiroa izay voatazona any Madagasikara izay tsy iza zany fa i Paul Rafanoirana sy Philippe François izay teratany frantsay anankiroa izay voatazona migadra any Madagasikara satria hoe voasazy satria lazaina fa ny fofony ainy Andry Rajoelina ary isaky anongana azy. Rehefa nandeha nefa zany fifampirarana zany hoe angatahany frantsay ny andefasana an'ireo teratany frantsay ireo anao ny saziny aty Frantsa dia nilaza ny fanjakana malagasy hoe raha omenay anareo ireo olona anankiroa izay heverinay fa ny fofony ain'ny président de la république anay dia omeo anay koa raha zany ireto olona anankiroa fanirisoerinay vo sy Marco Andrianissa izay mampiororo anay isan'andro ihany koa ka matahotra izahay sao dia hifofony ain'ny filohanay ireo olo ireo. Azonao avy zany zavatra tena ataon'le fitondrana zany. Izay sy Marco tsy migadra, tsy maninona, tsy voasazy aty Frantsa no angatah no atakalo amin'ireto olona anankiroa izay migadra. Amafisika any aloha fa ireo olona anankiroa migadra ireo dia atao hoe détention arbitraire, amina procès politique, amina ataontsika hoe accusation fallacieuse de coup d'état et d'attentat à la vie du président de la République. Satria raha ny zavatra misy mikasika an'io dia tena lazaiko anareo fa mamy Ravatomanga no nandefa olona naniraka ny atao hoe Florence Reinhardt nanatitra vola tao an-tranon'ny Paul Rafanoirana ary niraisy ny vadiny Paul Rafanoirana zany no iveriny fa olona mpiara-miasa amin'ny Paul Rafanoirana ity ramatoa Florence Reinhardt ity. Dia rehefa naterina tao zany io vola io ao anatin'le sakozy misy basy misy GPS dia lazaina fa hoe io vola io no pirofo fa saika amono any Andry Rajoelina Paul Rafanoirana sy François Philippe izay miara-miasa aminy. Ankoatran'izay dia nisy mail hoe fa roa taona lasa no ny fandefasany sy ny Galana non je dis n'importe quoi tsy Galana ici Madagascarol. Tsara fantatsika fa io dirikabin'ny président sam'izao tsy dirikaby moa zany fa fangaro daholo le titre fa vehivavy daholo moa izy ao. Directeur de communication ao amin'ny présidence Ramatoa Romy Vos dia mpiasa tao amin'io Madagascarol io taloha. Za zany sura fa io Ramatoa Romy Vos io no namoaka an'le mail tamin'izany hoe izahay te hanampy anareo katsaka tsaramaso, je ne vais pas rentrer dans les détails du mail fa dans tous les cas zany nisy complot tao nafana nanasazy andreto olona anankiroa reto. Ny tena marina nefa dia izao Paul Rafanoirana sy Philippe François ireo dia mpandraharaha tao a Madagasikara manao volamena. Zany hoe concurrent Andry Ravatomanga amin'ny fanondranana volamena amin'ny fanaovana opérateur aurifère. Eo zany dia efa tsy mety amin'ny Ravatomanga ny zavatra ataony. Faharoa, i Paul Rafanoirana dia saika ho atao prime ministre Rajoelina tamin'ny remaniement tamin'izany fotoana. Ka Rajoelina nanaiky azy atao prime ministre
tsy mety amin'ny Ravatomanga izay satria Paul Rafanoarana sy Ravatomanga tompoko tsy mitovy hevitra. Ho an'ny Paul Rafanoarana dia Imam Ravatomanga izay tsy lanim-bahoaka akory no tena mitondra ny Madagasikara ka mila ilikany amin'ny entourage ny Andry Rajoelina. Avy eo zany rehefa hoe nofandrian'ny Imam Ravatomanga ty Paul Rafanoarana ty nanaterany vola dia nandray dia tonga dia nandefasan'ny polisy avy eo dia nilazaina fa hoe nandray vola anonganana anazy. Inona no tiako tenenina amin'izany? Misy ifandraisany amin'ny fisamborana anay sy Marco tamin'ny herinandro lasa teo ity resaka ity. Satria zany nitaky ny fitondrana malagasy hoe atakalo an'ireto olona anankiroa reto, ireto olona izay voatazona any Madagasikara reto, dia tsy nanaiky ny frantsay hoe olona anankiroa citoyen mipetraka aty Frantsa reo tsy afaka atao an'izany. Tsy gadranady ireo, tsy prisonnier de guerre ireo ka hoe misy prisonnier de guerre any aminareo atakalo prisonnier de guerre aty aminay. Eo zany nahatonga an'le montage ndraiky io enjana be mihitsy ty fitondrany ty raha anao montage isan-karazany. Nitory indray zany zareo pour terrorisme. Notoriana zany zay sy Marco hoe manao acte terroriste. Dia io acte terroriste io araky ny filazany dia hoe satria izay nitarika olona hidiny eny an-dalambe ka niteny hoe hipoaka. Nefa ny atezeram-bahoaka no hipoaka, lazainy hoe hipoaka ny atezeram-bahoaka. Fa izay tsy niteny mihitsy hoe hisy bomba hipoaka eo ka rehefa mipoaka ny bombany dia makanesinareo amin'ilay toerana misy bomba mipoaka. Satria nanareo mieritreritra raha ve dia possible zany hoe tsy misy bomba dia makanesany. Fa raha ny tokony ho izy dia raha hoe misy toerana misy bomba hipoaka dia miala tao daholo ny olona, raha ny lôjika. Fa ny zavatra tenenina dia hoe midina ianareo an-dalambe aza manaiky intsony an'izao zavatra mitranga izao. Aza manaiky an'ity fanisampisamborana sy fanagadrangadrana foana ity. Izay ny zavatra nitenen'ny Marco. Izany andefa le vidéo en direct teo amin'ny ambasady. Ary ny faharoa, ny teny koa zany i Marco hoe rehefa hidiny eny amin'ny 13 mai dia ohatra ny zavatra nitenen'ny Andry Rajoelina fony izy teny amin'ny 13 mai dia nilaza Andry Rajoelina hitantsika anaty vidéo any zany hoe natafondra na basy mipoaka tsy masakana antsika tsy eo amin'ny 13 mai ary tsy hampihemotra antsika zany. Dia io teny Andry Rajoelina io ihany no navery Marco ohatrany hoe nanao citation zany Marco hoe araky ny teninao Andry Rajoelina hoe na basy mipoaka na tafondro mipoaka tsy masakana antsika zany. Dia ina ny lazainy Andriamatoa Andry Rajoelina fa menace de mort ho azy, hoe matahotra ho izy zany fa hoe menaceva Marco basy sy tafondro. Zany natao hoe le ridicule ne tue pas. Izay ny ataoko hoe manao clown fotsiny ny ataony Andry Rajoelina. Izy zao no miteny hoe na basy na tafondro tsy atahorantsika. Efa fantatritsika fa ny mpanambana basy sy tafondro ao Madagasikara eo amin'ny 13 mai dia tsy misy afa-tsy ny hémorragie. Ka ny hémorragie misakana ny olona andeha hidiny eny an-dalambe no lazaina hoe tsy hasakana antsika. Fa tsy hoe isika indray no andeha hamoaka basy sy tafondro antsika manana an'izany. Tsy manana an'izany tsika. Dia eo zany no ilazana hoe mpampiororo izay sy Marco satria niteny an'izany basy sy tafondro zany. Amin'izao tsika miteny izao hitantsika maly nandeha nidina teny an-tsena Andriamatoa Marc Ravalomanana anao mitinina tany Itasy. Dia nosakanana izy rehefa nidina teo amin'ny tomobilany. Eo zany ianao dia gaga. Inona ny antony anakanana an'ilay olona? Na dia atao koa raha hoe te handeha tongotra izy zany manomboka hatrery amin'ny fidiran'ilay tanàna ka manomboka ary amin'ilay toerana anaovana le fety, le mitinina, inona ny olana rehefa tsy manankorontana zany zavatra zany. Fa lazaina fa asa fampiorona, asa fanakorotanana saim-bahoaka. Izay olona mihetsika rehetrarehetra zany dia mampiororo an'ity fitondrana ity. Matahotra mafy izy zany so dia hoe fidinana an-dalambe dia hampiongana anazy salamy zavatra nataony ihany satria tena hoe
izy moa le niteny foana hoe tsy mpanonga-panjakana hono izy. Faut assumer, monsieur. Natongavanao teo tamin'ny 2009 tompoko dia fanongana-panjakana. Na faly ianao na tezitra, na iaiky an'izany ianao na tsy aiky, na manana ianao voan'ny amnésie, dia iny olona rehetra matadidy fa nanonga-panjakana natongavanao teo. Fa maninona rehefa tiarina ianao tsy miassume an'izany zavatra izany, dia lazainao hoe tsy nanonga-panjakana ako, nidina teny an-dalambe fotsiny. Ary ity ramatoa ministre ny communication anao, izay amnésique ihany koa, manao clown ihany koa, dia miteny hoe tsy mety ny fidinana eny an-dalambe fa manakorotana ny saim-bahoaka sady manakorotana ny filaminam-bahoaka. Dia hozy izy ianao hoe tsy tia ramatoa ity ve moa le niteny hoe zo fototra ny fidinana an-dalambe, tsy midika fanonganam-panjakana ny fidinana an-dalambe. Afaka midina eny an-dalambe tsika satria mafy ny vidim-piainana, satria misy manolana ny zanantsika. Vao tamin'ny afakomalo zao nisy zazakely 12 taona, vao olany iray keliny, ary le zaza ny tena atao resaka, alefa sary, tena hoe tsy misy fiarovana akory ny zo mahazaza azy, tsy tokony alefa akory ny endriny, tsy mila alefa, tokony protégena ny identitéany. Kanefa dia alefa eraky ny tambazotra, alors que le iray keliny nanolana anazy na be voka zaza 12 taona, izay tsara marina fa sazy crime manolana zaza latsaky ny 15 taona, tsy aseho ny sariny, tsy hita hoe atao ahoana, tsy aniny atao resaka. Dia ity ramatoa, entre parenthèse kely iny, ity ramatoa ministre ny communication, ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy, izay tompo ny fidinana an-dalambe, tompo ny fanentanana hidinana an-dalambe, izay anisany nanana radio, nanomboany an'io radio Free FM an'io, niaraka tamin'ny Fidèle Razarapiera, dia nitarika ny olona hidina eny an-dalambe contre ny fitondrana tamin'izany ary fanohanana ny Andry Rajoelina. Ary rehefa avy eo izy niady tamin'ny Andry Rajoelina dia mbola niteny indray hoe ndao tsika hidina eny an-dalambe satria izahay tadiavin'ny Andry Rajoelina Samborina. Ary tamin'ny fitondrany Rajaonarymampianina dia izy koa no anisany miteny isan'andro aman'alina eo amin'ny Free FM hidinan'ny olona an-dalambe satria zo fototra izany. Ka izao izany izay olona rehetra mampidina olona eny an-dalambe dia lazainy ity ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ity fa mpampiororo, lazaina fa manakorotana saim-bahoaka, lazaina fa manonga-panjakana. Kanefa tsika tsy anaiky an'izany, mbola averina aty a Frantsa no misy anay, ary soa ihany fa mbola matanjaka ny réseau, matanjaka ny réseau any internet eo Madagasikara, na dia lafo raha indrisy, fa dia mbola afaka maheno ny zavatra tenenainareo, afaka maheno ny zavatra marina, fa ny zavatra tena manahirana ny fitondrana eto amin'izao indrindra ny mikasika dia hoe tonga aty amiko daholo ny dossier malotony izy manakavy, tonga aty amiko daholo ny dossier malotony Mamy Ravatomanga, tonga aty amiko daholo ny hovidiny Ravatomanga daholo izay zavatra rehetra azo vidiana ao Madagasikara ary nahodiny ahafahany manodikodina ny volam-panjakana. Mbola ho asiko resaka rahampitso izay fa dia efa omeko fotoana sady nareo rahampitso hiresaka momba ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro ny permis biométrique ary ny permis de conduire isika izay nomena sans appel d'offre orinasa anankiray izay prête-nom ny Mamy Ravatomanga. Izay no atahoran'ny zareo io, mampiororo an'ny zareo ny fisiko, mampiororo an'ny zareo ny fisiny Marco, mampiororo an'ny zareo ny fisiny Marc Ravalomanana, mampiororo an'ny zareo ny fisiny Beridza sy ireo olona rehetrarehetra izay nitarika olona eny an-dalambe dia samborina, dia tadiavina ho gadraina. Asa izao ny androany raha ho samboriny zareo Doris vadiny malama, fa zavatra misy aloha izany izao dia izahay no tadiavina samborina, izahay no tadiavina atakalo an'ireto olona ireto. Raha ny tena marina dia
mila omeny zareo ny frantsay fotsiny ireo olona voatazon'ireo anefa ny sasiny aty Frantsa satria manana an'izay ataontsika hoe faculté zay ny firenena frantsay araky ny accord de coopération judiciaire zay ananany zareo hoe afaka izy mangataka ny teratany ao aminy izay ny misazy any Madagasikara ho alefa anefa ny saziny aty Frantsa. Afaka manao an'izany izy ary tsy maintsy manaiky an'izany Madagasikara rehefa ohatra ka ao anatin'io accord de coopération io. Fa kosa izahay sy Marco tsy tafiditra ao anatin'izany accord de coopération zany ny kanay. Izaho manokana dia réfugié politique. Ny atao hoe réfugié politique raha ohatra ka tsy hainy Mamy Ravatomanga sy Rajoelina dia olona mangataka fiarovana iraisam-pirenena ho afa tsy hoe ho an'ny la Frantsa ihany. Mangataka fiarovana iraisam-pirenena noho ny activité politika izay ataony ka atahorana isamborana azy. Ny zavatra ataonay mampidina olona eny an-dalambe dia anisany activité politique. Ka izay no angatanay fiarovana tsy afaka mihitsy ny firenena frantsay na ny italiana na ny suisse na ny amerikana na iza afaka isambotra anay ka ilaza hoe ianareo dia manao acte terrorisme ka alefanay any Madagasikara. Ary nataoko raha hoe nandika lalàna izahay sanatrian'izany dia aty Frantsa izahay no manefa ny sazinay fa tsy ho any Madagasikara mihitsy. Malahelo anefa milaza aminao fa sady tsy nandika lalàna izahay no tsy nanao an'izany acte terrorisme zany izahay no tsy handika lalàna mihitsy aty Frantsa aty ka tsy hisy mihitsy motif ahafahana anagadranay aty. Zay fotsiny ny antony. Izahay tsy mandika lalàna, izay tsy manao kolikoly, izay tsy mampiororo, izay tsy mamon'olona, izay tsy manao fandikan-dalàna izahay tsy afaka hosamborina, tsy afaka gadraina. Tsy salamina any Madagasikara ka izay miteny rehetra na maka sara ianao dia mety migadra. Ohatra ny any Corée du Nord mihitsy ny zavatra mitranga ao. Corée du Nord mihitsy zavatra mitranga ao Madagasikara anaovan'ny Mamy Ravatomanga sy Rajoelina azy. C'est-à-dire na maka sara ianao dia mampigadra zay. Manohitohina ny ainy ny filoham-pirenena ny fangalana sary ny valiziny. Raha ohatra zany ka dissertation ilay izy dia hoe fakafakao ity zavatra ity amin'ny fomba ahoana no manohitohina ny fiainany ny ainy ny filoham-pirenena ny fangalana sary ny valizy izay milanja 270 kilao. Oui, dirikabo iromi efa nahitsiko teo dirikabo izy. Tsy intéressant kotsina le olona dia tsy haitsona ina le postany. Dia ny tena marina. Zao tonga ty zany iverenako. Tonga ty Andry Rajoelina andeha hiresaka amin'ny filoham-pirenena frantsay. Ary dia mieritreritra izy raha tonga ty en personne izy dia hetsi-bolomaso aminazy angamba ny firenena frantsay ka hiteny hoe eny ary fa dia omena fahafapo ianao anka dia afaka hoentinao miara-mody aminao zany fa nirosoerinay. Ndrisy mantsy. Tsy mbola izay le cadeau d'anniversaire ny Andry Rajoelina amin'ity. Malahelo milaza aminao fa mitadava zavatra hafa. Fa mbola tsy izay le cadeau d'anniversaire ny Andry Rajoelina amin'ity. Neritreritra be manko izy ataony cadeau d'anniversaire zany fampodinana dia ho asiny menao tao anaty avion mandritry ny 12 heures de vol. Ndrisy mantsy. Mazy manofy. Fa mbola tsy izay le izy. Rehefa hody sika any Madagasikara dia amin'ny fotoana efa tsy otsony Rajoelina fa izy indray amin'izay fotoana izay no mety efa voatazona ny amponja no ny zavatra rehetra nataony izy sy Mamy Ravatomanga ary tsy izy rehetra fa izy sy Mamy Ravatomanga sy ireo olona rehetra izay niray tsikombakomba taminy amin'ny fanapotehana an'io firenena io amin'ny kolikoly tsy akijanona izay ataony zareo satria dia tena ohatrany hoe izay ny antom-pisiny io fitondrany Andry Rajoelina hoe tsy misy raha mandeha amin'izay laoniny. Hitantsika zao fa tsy mahazo misy aminareo zao sahirana be mihitsy mahazo an'ity vidéo ity raha ohatra tellement ny comptenareo dia misy problème le compte ny internet sotrany satria efa ampiasainy ity fitondrana ity koa ny tellement hiaraka
anao didijadona aminy. Atsidiko fotsiny resaka fa ataontsika sujet iray amin'ny manaraka ny nanafoanana ny contrat ny Eiffage anao ny centrale électrique any Volobe dia nomena ny tellement tsy misy appel d'offre akory. Zany dia anisany atao hoe abus de pouvoir. Ary ny fanjakana ankehitriny ny manao zavatra ohatr'izany fa ny firenena malagasy no io tompon'antoka satria isika no andoha dommage intérêt amin'izany zavatra any vola lasa ho aloha trosa miantona eto ambony lohantsika malagasy noho ny adalany ty mpitondro ity satria tellement no tia nomena le marché ahafahany manao mikimaky any dia manao annulation de contrat tsy ara-dalàna ty ambadika izy. Tsy le contrat tsy ara-dalàna fa le annulation tsy ara-dalàna no ataony zareo. Ho resahako amin'ny andro manaraka izy sujet iray mitokana mihitsy io inona ny risque ao antsika malagasy amin'ny fanaovana annulation de contrat ohatran'io. Afaka miteny izay tiany teneny izy sa mila manaraka procédure rehefa manao annulation de contrat. Fa tsy hoe asoriko amin'ny Eiffage ty dia omeko any tellement. Tsara fantatritsika fa ny groupe axiana izay ao anatiny tellement sy ny Jovena dia mpamatsy herinaratra Madagasikara ary ny tompon'izany groupe axiana zany dia mamatsy herinaratra tia Frantsa ihany koa. Manomboka izao zany dia omena ny karana bientôt io jirama io ho privatisena ohatra ny postra malagasy sy ny tellement. Izany rehetrarehetra izany no tonga aty aminay aty mahatonga ny fitondrana io miororo lazaina fa mampiororo any zareo ny fisinay sy Marco. Ary indrindrandrindra ny zavatra teneniko dia mampiororo azy inona indray. Saky manao annonce dia tsisy tsony mahasizy amin'ny dame manazy fa dia miororo izy inona indray no tenen'ity madame ty eto. Animban-tsena ty ramatoty. Ka zao zany dia miteny aminareo marina fa heninay ny atao hoe fanandramana tentative anakalozana anay zahako Fanirsoernef sy Marco Randrianisa amin'ny Paul François Philippe Rafanoir fa teny aminareo tsy afaka ahomby mihitsy izany négociation zany na andeha tamin'ny tapindohany eo arany Andriamatoa Andrarajoelina. Dia tsara fantatrareo fa misy olona 5-10 akoatranay sy Marco Andrianisa na zay ao anatin'izay 5-10 zay misy olona 5-10 aty Frantsa nangatana ihany koa hoe mba hosamborina ondra olona 5-10 reo amin'ny fotoana andalovany Andriamatoa Andrarajoelina fa matahotra izy so ifofony ainy. Tsy fantatro hoe iza le anarana 5-10 fa fantatro fotsiny hoe misy an'izay fangatahana zay tonga dia nolavy ny fanjakana frantsay marindrano hoe tsy afaka anome fahafapoanareo izahay Andriamatoa ambassadeur izay Rizara Johnson nanao ny fangatahana avy taratasy avy aty Frantsa avy any Madagasikara dia tonga dia nivaliany ny fitondram-panjakana frantsay tsy afaka anome fahafapoanareo izahay satria na dia mpanohitra ny Macron aza tsy afaka samborinay préventivement ohatr'izany. Dona amin'ny poto fangatahana zany atao hoe mila voatsiary tsy mijery akory hoe afaka atao ve izany zavatra izany sa tsy. Ka dia za zany dia miteny tohizantsika ihany ny tolona izay ataontsika mandrapatapitry ny mandany io fitondrana io satria dia tsy maintsy tapitra amin'ny 2024 averiko ihany tapitra amin'ny 2024 ny mandany Rajoelina. Raha milatsaka izy dia tsy maintsy mametra pielana ary raha tsy milatsaka izy dia tapitra mandat dans tous les cas 2024 tsy hoatsony Andry Rajoelina. Zay zany ny amaranako anazy Sotra Betsakary.